ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika revako malala tratry ity talata fa 12 volana oktobra ity dia manona ny fifaliany Jesosy amintsika. Ny mofinainantsika anio dia ny Genesis toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra folo. Genesis toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra folo. Dia vakitsika andaran'i Jesosy andriavako. Rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama, ary hoy Abrahama itia. Ary hoy ny tompo taminy: ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atery hoany izy ho finatitra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny finoana koa Abrahama dia nanisy lasely mibirikiny ka nitondra zatovon'ireo lahy niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra hodorana izy dia niaingaka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'i Jehovah Andriamanitra taminy. No tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ahory Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanona eto amin'ny biriky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha ankery ary hivavaka izahay, dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalain'i Abrahama ny hazo hataina amin'ny fanatitra hodorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy dia ny tanany ary dia niarana andeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainky nanao hoe: rikako, dia hoy izy: ity aho anaka. Ary hoy izy: indreto ny afo sy ny kitay, fa iza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana. Fa hoy Abrahama: anaka Andriamanitra anao ito izay ondry atao fanatitra hodorana. Dia niarana andeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'i Jehovah Andriamanitra taminy izy, dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama naniditra ny tanana ka nandray ny antsa mba hamonoana ny zanany. Fa ny antsa azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-tanitra ka nanao hoe: ry Abrahama, ry Abrahama. Ary hoe kosa izy: inty aho. Dia hoy izy: aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao? Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy nanovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama nierika anjery ka indro nisy ondry lahy toy vony voasangazotry ny kirihitr'ala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ondry lahy, ka naka ny ondry lahy nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho solon'ny zanany. Ary nanala tany izany dia nataon'i Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia izany nanaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra noho izay hoy Jehovah. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity andiny tsotra masina izay toperatanantsika ity afaka malala ny Genesis toko 2 zany dia isan'ny andiny tsotra masina izay manatoerana manokana eo amin'ny tantaran'ny fivavahana jiosy, satria faratapony mihitsy ny finoan'i Abrahama. Ary tsy am'vavahana jiosy na ny judaisme ihany zany, fa na ao anaty vavahana kristianina indrindra koa aza izay tena anomezana teo ary amerimberena ny tompo mihitsy ny finoan'i Abrahama. Ny bokin'ny Korana koa aza izay miresaka momba ny Abrahama koa moa dia tena manome toerana ity tantara ity ary maneho ny maha olona voazahatoetra any Abrahama. Andriamanitra ny zahatoetra any Abrahama no asehony ity Genesis toko 2 ity. Andriamanitra ny zahatoetra any Abrahama. Ny bokin'ny Genesis dia miresaka ny fizahatoetra ary miresaka ny fankapanahy. Ny voambolana nampiasain'ny bokin'ny Genesis eto amin'ity toko 2 andiny voalohany ity dia ny hoe nisa, izany hoe fizahatoetra izay hamatarana ny tena maizy azy ny zavatra anankiray. Fizahatoetra izay hamatarana na hampivoaka ilay zavatra tena tsara sy tena maizy azy ny olona anankiray. Exodus toko 5 andiny 12, Exodus toko 2 andiny 4 dia samy ahitana ity hoe nisa ity na ilay hoe ataontsika hoe fizahatoetra, ny preuve no miteny frantsay. Dia ilay fizahatoetra zany dia mitanjon'ilay fizahatoetra, mitanjon'ny fizahatoetra ny Abrahama eto dia mba ampivoaka ilay toetra soa, ilay toetra tsara, ilay tena maizy azy.
ny ao ambadiky ny fizahn-toetra dia famirapiratana, ny ambadiky ny fizahn-toetra dia fahamafisana sy fitomboana ary fivelarana. Ny fizahn-toetra zany dia toy ny zavatra mahamaina zavatsarotra averan'Andriamanitra handalo eo amin'ny fiainan'ny olona na mety ho zavatsarotra voalanjan'Andriamanitra hampandalovana eo amin'ny fiainan'ny olona ka mampivelatra sy mampiorina azy bebe kokoa na mampivoaka ny sotoavina tsara sy mahaizy azy. Raha toa ka mizaha-toetra zany zavatra anankiray isika na eo amin'ny fiainantsika davanandro raha dia ny hevitry ilay fizahn-toetra dia hamafy ilay mahaizy azy. Raha ohatra ka mizaha-toetra zavatra anankiray tsika dia vao mainka mihamafy ny fitiavantsika ilay zavatra, vao mainka mihamafy ny fahatokisantsika ilay zavatra. Ny fizahn-toetra dia ataontsika hoe zavatra mahatonga fahatokisana, mahatonga fitomboana ara-pitiavana, mahatonga fivelarana bebe kokoa. Eo no mahasamihafa ny fizahn-toetra sy ny fakapanahy. Ny teny grika hoe perasmos izay nampiasa ny testamenta vaovao no nadikan'ny hebreo hoe nisa. Ny perasmos zany dia mety mandray roa, ndraindray izy adika hoe fizahn-toetra fa ndraindray izy adika hoe fakapanahy. Ny fakapanahy izay perasmos dia hitantsika ao matitoko fa evatra nakana fanahin'i Jesosy sy nakana fanahin'i Petera ohatra. Dia ny fakapanahy dia ataon'ny satana no maka fanahy, ka ny fakapanahy dia mahatonga fahafatesana. Ny fakapanahy dia mahatonga fianjerana ary mahatonga fahalavona. Ny fakapanahy zany dia izay ataon'ny satana, hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis 3:7, zavatra ataon'ny satana, ataon'ilay ratsy mba hampenjerany olona. Andriamanitra tsy maka fanahy ny olona fa mety mamela ny olona ho zana-toetra izy na mandalo fizahn-toetra izy. Nisa dia zavatra avelan'Andriamanitra andalo ka voalanjany mba hahatonga ny olona, hahatonga ny mpiny olona amin'ny finoana. Fa ny fakapanahy kosa dia etraketraky satana mba hahatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Genesis 3:7. Mifanakaiky kely ihany izy ireo, matetika mifanakaiky kely ihany ny fakapanahy sy ny fizahn-toetra raha ohatra ka ny famaritana nataon'ny testamenta vaovao nazo ilazana azy. Ary ny fakapanahy dia mety ho fizahn-toetra, ny fakapanahy dia mety ho fizahn-toetra. Hitantsika amin'ny bokin'ny Joba 3:7, bakanina moa nolazain'ny Joba azy 3:7. Io dia nadikan'ny mpivoafo tsy perasmos loatra fa nisa, zany hoe lay zavatra navelan'Andriamanitra nandalo tamin'ny Joba dia tsy fakapanahy motika ny Joba fa fizahn-toetra hamafy ny fahatokian'ny Joba an'Andriamanitra. Noho zany dia mety eritreritra ihany mpino manao hoe atraiza moa zany Andriamanitra ny fakapanahy mahazo ahy ary atraiza ny fizahn-toetra mahazo ahy. Ny fizahn-toetra dia avy amin'Andriamanitra na avelan'Andriamanitra andalo, fa ny fakapanahy kosa asan'ny satana ahatonga antsika miala amin'ny finoana. Fa rehefa mijoro tsara nefa isika na fizahn-toetra na fakapanahy io dia izao mahatonga fivelarana, mahatonga fandrosoana ara-pana. Ka eto dia nozahana toetra Abrahama mazava ho azy satria ny teny hoe nisany io nizaha-toetra zany Abrahama, lay fizahn-toetra navelan'Andriamanitra nalovany Abrahama. Dia jereo tsara ny toetran'ny Abrahama manoloana lay fizahn-toetra. Inona ka ny fitaovana teo am-pelatanan'ny Abrahama atao anatin'ny fizahn-toetra? Tsisy afa-tsy zavatra anankiray na anankiroa ihany teo am-pelatanan'ny Abrahama. Ny voalohany dia izao, ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitaovana hoentin'ny olona miatrika ny fizahn-toetra, tsy Abrahama ihany io, fa hitantsika amin'ny Joba, tsy Abrahama tsy Joba ihany io, fa hitantsika tao amin'ny Jesoa koa tamin'ny fizahn-toetra. Zany hoe ny fitaovana hoentintsika miatrika ny fizahn-toetra dia ny fitiavana. Ary io fitiavana an'Andriamanitra io aza, io ny fototry ny fizahn-toetra, io no mahatonga an'Andriamanitra mizaha-toetra atsika. Jereo tsara fa ny fizahn-toetra ny Abrahama dia izao, Abrahama dia tia an'Andriamanitra. Abrahama koa nefa tia ny zanany. Ny zanaky Abrahama avy amin'Andriamanitra saka. Fantatry Abrahama tsara fa fanomezan'Andriamanitra saka. Saingy izao, ny dikan'ilay fizahn-toetra dia izao, toy ny mametra-panontaniana Andriamanitra manao hoe iza ary ny tiany Abrahama, ny zavatra nomeko any Abrahama sa iza-panomeny Abrahama sa ny zavatra nomeko any Abrahama. Zay fanontaniana io, zay fizahn-toetra io. Zanaky Abrahama nomen'Andriamanitra, saka zany. Fa izao move ny zavatra nomen'Andriamanitra ny tiany Abrahama sa Andriamanitra.
dia ny bokyny Genesis 2:20 dia mazava fa izao ny zavatra ny tiany Abrahama kokoa dia Andriamanitra. Ny tiany soatra masina ao tetika zany afaka marana dia izao indraindray ny zavatra omen'Andriamanitra ny tiantsika no Andriamanitra. Dia averan'Andriamanitra zahana toetra isika. Raha vao ny zavatra tiantsika, raha vao ny zavatra omen'Andriamanitra ny tiantsika no Andriamanitra mpanome, dia averan'Andriamanitra zahana toetra isika. Zany afaka malala dia izao ny fitaovana entinao miatrika ny fizahanttoetra ka tsy andalovanao fizahanttoetra na andalovanao fizahanttoetra ka manotonga anao mandresy dia izao ataovo zava-dehibe mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra. Ataovo zava-dehibe alohan'ny zavatra rehetra ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa rehefa mipetraka ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra dia izao ampanarahan'Andriamanitra anao ny zavatra izay fantatr'Andriamanitra fahasambatra anao. Zay ny voalohany avako malala. Itsika manao hoe ny fitaovana mety miatrika ny fizahanttoetra dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia ny fitaovana nentin'Andriamanitra niatrika nentin'ny Abrahama niatrika ny fizahanttoetra dia ny finoana. Ny finoana an'Andriamanitra. Ary io ny tena zava-dehibe. Ny finoana. Jereo tsara fa lasa hoy ny tompo taony eto ary ny zanakao dia nandeha Abrahama. Dia netiny daholo ny fitaovana rehetra ahafahana manao solo, netiny kitay, netiny ny antsy, netiny mpikarakara ny mpanompo, netiny daholo zany rehetra zany. Ary nametra-panontaniana taminy ary saka manao hoe orikako io. Ary izy dia ondry. Nefa tsika ndeha hanao solo. Dia namaly Abrahama nanao hoe Andriamanitra no mahalala izay tokony atao. Hoe Abrahama, Andriamanitra no ahita izay atao fanatitra hodorana. Tsy hoe nanday Abrahama, fa zay mihitsy ny fony Abrahama hoe rehefa tian'Andriamanitra naovana fanatitra dia Andriamanitra ihany no manao azy. Tsy nanday tamin'ny saka izy. Ary dia jereo tsara fa hatramin'ny fotoana farany dia nifatoran'ny Abrahama saka dia nataony teo ambony altara atao solo. Dia raha ohatra ka mamaky an'io tsika ka mijanona eo tantarany bokyny Genesis 2:20 dia tena ratsy fanahy Abrahama zanany ve dia saika ho finoana. Fa ny Hebreo 1:10 no manazava manao hoe finoana ny nanateran'ny Abrahama natonga ny Abrahama nanao any fihetsika io ary nimy Abrahama fa in'Andriamanitra manangana ny saka amin'ny maty raha ilainy zany. Zany hoe tsy nampaniny Abrahama mihitsy fa zao izy Abrahama hoe na maty ary saka ataoko sorona ain'Andriamanitra manangana an'io. Zay io ny objectif any Hebreo. Zany hoe finoana zany tao amin'ny Abrahama dia hoe na ataoko soroneto azy saka ka maty saka dia zao ain'Andriamanitra manangana an'io. Zay le finoana. Ary i Abrahama dia nino fa Isaka ny zanaky ny teny fanekeny. Zany hoe ny fahatanterahany tokony men'Andriamanitra any Abrahama ny Genesis 2:20, 2:10, 2:20 ny hoe ho maro tahaka ny torapasika ny taranakao dia miainga avy amin'ny saka. No zany dia tena n'io ny Abrahama manao hoe na hatramin'ny farany azy na maty eto azy saka toko fanatitra dia zao ain'Andriamanitra manangana an'io satria tenin'Andriamanitra nanome toky hafa izao Isaka dia zanaky ny teny fikasana. Zany hoe na atao fanatitra hoe tsy maintsy olovelona ihany avy eo. Zay le finoana le avako malala, lay finoana hoe tena fahafoiza. Mafy be ny fizahantsoana ny Abrahama ary afaka tena mafy tsy raha maha-olombelona tsotra tsy hanao an'izany mihitsy isika raha maha-olombelona tsotra mamaky zany amin'ny fotsotra. Fa noho ny finoan'ny Abrahama zay maharay ny mpino azy kanefa izay finoana hoe tokony ho ananantsika ry afako manoloana ny fizahantsoetra na manoloana ny nisaza mety ho lalovantsika hoe mizahatra averan'Andriamanitra andalo fizahantsoetra isika. Hoy manao hoe ny fitaovana mety miatrika ny fizahantsoetra dia ny fizahantsoetra zany na mety ho fakapanako aza dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny finoana an'Andriamanitra ho tsy manao foana, ho finoan'Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao, ho finoan'Andriamanitra hoe tsisy zavatra averan'Andriamanitra handrava hamotika ny fiainanao zany. Zay zakanao ihany ary amin'io raha dia efa misy lalana ataon'Andriamanitra ivoahany tahaka ny ondry zay naseho an'ny tompo io. Fa ny zavatra mampiatrehitra koa afaka malala anankiroa dia izao. Rehefa manao fanatitra isika dia Andriamanitra no manome izay hoentina mankasitraka azy. Ny fanatitra zany dia izao
ny zavatra tolotsika ao an'Andriamanitra dia izao Andriamanitra ihany manome azy. Jereo tsara fa io saka dia izao Andriamanitra nitaky fanatra tamin'ny Abrahama fa tsy saka mihitsy ny nalay nijato-toetra fotsiny izy fa izao efa nanomana ny ondry hosolon'ny saka izy. Tia izany afaka malala Andriamanitra tsy mamorona ny tsy misy zany amin'ny fanatitra ataonao. Fa raha mitaky fanatitra aminao Andriamanitra dia manome anao izy ho ataonao fanatitra. Zay koa le fizan-toetra eo. Andriamanitra zany raha miteny aminao hoe enao hitakiko anao an'izao adidy zao dia mino fa tsy amorona ny tsy misy Andriamanitra fa hanome anao izy hahafahanao manao an'izany. Zany hoe amin'izay zavatra tian'Andriamanitra ataonao dia omeninao ihany iny hahafahanao manao an'izany. Fizan-toetra zay. Raha ohatra ka tsy niny Abrahama dia tsy nanao sorona. Ohatra miteny ataovy tonga eto mihitsy aloha ny ondry Andriamanitra. Zay avo handeha. Tsy zay fa ilay finoany Abrahama nahitany an'ilay ondry. Le ondry ke tao an-damosiny Abrahama fa rehefa niny Abrahama dia nipotra ny ondry. Tao an-damosiny. Zany hoe le finoana le avako malala ny tena zava-dehibe. Ary finoana io no entsika miatrika ny fiainana isan'andro. Raha tsisy ary le finoana tsy mitranga mihitsy, tsy finoana tsony ny finoana raha ohatra ka alahatra dia ny melo hoe dia ahoana moa zany Andriamanitra dia hita le zanao ahita le ondry azany dia ahoana avosaningitry ny azy le izy ve dia ahoana nahitako azy. Tsy finoana zay fa amin'ny fotoana farany zay mahafinoana ny finoana. Amin'ny fotoana zay eritreretanao hoe tsisy inona azoko atao tsony, zay vao miasa amin'ny finoana. Zany rehefa malala zay le toetra teo manao hoe Andriamanitra hotsika rehefa manao zavatra dia zavatra zay ataontsika hoe tsy mamorona, tsy mitaky zavatra tsy azonao tanterahana zany Andriamanitra. Tsy zany Andriamanitra. Raha ohatra ka misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao dia omen'Andriamanitra anao ihany zany. Fa izao move manaiky anao an'izay no tsy anaiky anao an'izay. Ohatra misy zavatra asian'Andriamanitra tanterahanao anao ianao ve vonina anao an'ity asa fanompony ty ohatra asa misy asa fanompony tian'Andriamanitra ataonao dia izao amin'ny fotoana hanekenao an'io dia izao efa omen'Andriamanitra anao angeny hoe tena manatanteraka an'io. Raha ohatra ianao ka manaiky tanteraka an'io dia efa omen'Andriamanitra anao ny zavatra hoe tena manatanteraka an'io. Raha tsy manaiky ianao dia tsy omen'Andriamanitra anao ilay. Raha tsy nanaiky anao sorony Abrahama dia tsy nisy ondry teo. Fa rehefa nanaiky anao sorony Abrahama dia misy ondry eo. Zany hoe rehefa manaiky ho ampiasain'Andriamanitra ianao, rehefa mino ianao dia mile zavatra omen'Andriamanitra anao zany zavatra rehetra zany. Fa tsy misy zany raha tsy ao anatinao ny finoana. Zany rehefa malala zava-dehibe ny anana ny fifamantorany fizan-toetra sy ny finoana dia tena zava-dehibe mihitsy. Ny olona manam-pinoana no mandresy ao anatin'ny fizan-toetra ary ny fizan-toetra no miteraka mahamafy ny finoana. Raha finoana tsy voazahatoetra dia tsy finoana zany. Raha fizan-toetra tsy mahatonga any amin'ny finoana dia fakam-panaza. Afaka malala nzahatra mampieritreritra faharoa lehibe koa amin'ity andinitsy Ramasina ity dia ny fifandraisan'ny Abrahama sy Isaka. Ny fifandraisan'ny Abrahama sy Isaka. Otsika manao hoe tsy fizan-toetra ny Abrahama ihany io fa fizan-toetra ny Isaka koa. Fizan-toetra ny Isaka raha teo koa io fa tsy fizan-toetra ny Abrahama ihany. Zany rehefa malala eo no ataontsika hoe zava-dehibe ny lanja ny fizan-toetra sy ny afahan'Andriamanitra niatrika nafahany Abrahama niatrika ny fizan-toetra dia Isaka zanany koa nanaiky an'izay. Io indraindray mantsy rehefa malala ny olana dia izao indraindray ny fizan-toetra ny ray aman-dreny tsy eken'ny zanaka ao fizan-toetra. Indraindray ny fizan-toetra ny zanaka tsy eken'ny ray aman-dreny fizan-toetra. Zava-dehibe ao anatin'ny fiainam-pianakaviana satria ny fizan-toetra veran'Andriamanitra andalo fa ny fiombonam-piaina ny fianakaviana dia manampy koa amin'ny antsoina hoe fizan-toetra. Ny fizan-toetra zany dia azavahana satria ilay matoa-tena pasany hoe ny Isa dia tsy fizan-toetra ny Abrahama ihany Hotsika manao hoe ny fitaovana hoe ty miatrika ny fizan-toetra koa dia ity ny fiainam-pianakaviana.
ny fifandraisan'ny mpianakavy. Ary io efa nafarany testamenta vaovao manao hoe miara mitondra ny mavesatra fizahantsoetra zany. Aoka ifampitondra ny mavesatra ny fifankatiavana sy ny fiombonana no fahanareo miara mitondra ny mavesatra. Ary eo anivon'ny ankohona zany ry havako, eo anivon'ny fiainam-pianakaviana dia ilainy ny fiainam-pianakaviana hoe rehefa mba mandalo fizahantsoetra ny ray mpianakaviana dia ny zanaka manampy miaraka zany hoe zay fizahantsoetra ny raiko dia fizahantsoetrako, ny fizahantsoetra anankiray aminay eo tokantrano dia fizahantsoetra anay rehetra. Zay ny maha-fianakaviana ry havako. Fa tsy fizahantsoetranao dia anao zany zay fiainanao zany tsy zakao ao, fa ny fizahantsoetra ny tsiraray ao anatin'ny fianakaviana dia fizahantsoetra ny fianakaviana. Fizahantsoetra ny fianakaviana dia fizahantsoetra ny tsiraray ao anatin'ny fianakaviana. Zany hoe ny fifamatoran'ny mpianakavy rehefa komalala dia anankiray amin'ny zava-dehibe azakany ny fizahantsoetra lalovana. Ary io tsy voatery ao anatin'ny fianakaviana ihany fa ao anatin'ny fiangonana azy. Tsy kisendrasendra nge ny tompony ataontsika hoe rehefa melon'ny ekarana ny an-danitra dia nanafatra ny fifankatiavana, nanafatra ny fiombonana. Ary tsy kisendrasendra ny tompo raha niraka ny mpianatra andeha tsororoa, satria ny fizahantsoetra dia ny finoana dia iarahana mitondra. Misy fizahantsoetra ny tsiraray tahaka ny Joba ohatra. Fa zareo tsara ny vadin'ny Joba tsy nanaiky ny fizahantsoetra ny Joba ho fizahantsoetrany. Fisy manao hoe mialahy ianao n'Andriamanitra Joba. Zany hoe tsy ekeko io fizahantsoetranao io ho anao iombonako aminao fa fizahantsoetranao rery io. Dia nampalahelo Joba. Nampalahelo koa le vadiny satria tsy nahatakatra ny famangian'Andriamanitra. Fa eto Isaka sy Abrahama dia ny ray aina. Tsy hita mihitsy ny valitenin'ny Isaka na kely aza. Fa Abrahama ihany mitondra ny raharaha rehetra. Hoe dia nidakany Isaka ve ny Isaka ve ny tsy fantatro ny kitay sa ny inona ny fahanginany Isaka ao anatin'ilay endri-javatra dia toy ny midika manao hoe ny fankatoavany zavatra rehetra. Satria olona arisaina tsara Isaka raha itenentsika io olona mieritreritra tsara, mahay manavaka tsara. Zay ny dikany io teny io manao hoe hono arikako eo. Indreto ny afo ity ny kitay, aiza kosa ny ondry, mahay manavaka tsara zany Isaka. Ny dikan'izany ny toe-javatra rehetra nitranga atao dia ny fatorany Isaka dia nangina ny boky Genesis. Toy ny dika hoe nakatoa Isaka. Izay toetsy azotsika hoe fiarahana mitondra ny mavesatra zay anivon'ny fianakaviana dia isan'ny mahatonga ny fianakaviana mandresy afaka anaty fizahantsoetra. Tsy zany tsoa moa ny enantsika kehitriny fa ny enantsika dia tahaka ny boky ny Joba. Ny hoe tsaratsara ka zay fiainanao ny fiainako inona ny diranao ny fiainako mety ho sarotro zany amin'izao andrantsika izao tsy misy zany fiombona mpianakaviana zany tsony. Tsy misy zao tahaka ny aina ny Abrahama sy Isaka zao intsony matetika amin'ny fiainam-pianakaviana. Fa raha manana zany tsika dia mbola sambatra raha manana zao ataontsika hoe fifampitokisana zao amin'izy mianaka. Dia mampahay antsika rehefa komalala fa ny zava-dehibe dia izao misy ny ondry izay manavitra antsika anatin'ny fizahantsoetra. Lay sarin'lay ondry lahy voasangotry ny kirihitrala ny tandrony dia tsy afakory fa antandindon'i Jesosy. Ondry voasangotry ny kirihitrala, ondry voatazon'ny hazo, tsy hafa fa Jesosy toy ny tandindon'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana io Jesosy. Zany hoe lay ondry dia Jesosy toy le ondry le kirihitrala na le hazo ny hazonazy dia le hazo fijaliana. Dika izany rehefa komalala ny Andriamanitra raha ao anatin'ny fizahantsoetra isika dia Jesosy manavitra antsika. Tsy sitraky Jesosy, tsy sitraky Andriamanitra ny hafatesantsika. Fa izao ny zanany nataony ho avitra ao antsika. No zany dia ilay ondry eto dia sary maneho na tandindo ny famonjena nataony Kristy amin'ny hazo fijaliana. Iza zany ny tokony anterantsika ao anatin'ny fizahantsoetra? Jesosy ry havako. Aty amin'ny Genesis 3:20 dia efa mero lalana ny filazantsara hoe Jesosy
no ianterantsika ao anatin'ny fizahatoetra. Jesosy lay ondry voasaringotry ny hazo ka tsy nahatonga ny aitsika ho verina, ho simba, na ho fata, na ho rafa raha tsy teo Jesosy. Saingy zao le afaka malala hitanao ve Jesosy le voasaringotry ny hazo. I Abrahama nahita an'ilay ondry satria nino izy. I Abrahama nahita ilay ondry satria tia an'Andriamanitra izy. Le afaka malala raha tsy mino ianao tsy mahita ilay ondry, ilay tena sorona de Jesosy. Raha tsy tia an'Andriamanitra ianao tsy hitanao ilay ondry, ilay sorona no zany ny finoana amin'ny Jesosy, ny fitiavana an'Andriamanitra no mahatonga anao mahita ny famonjen'Andriamanitra. Raha tsy zany de resy ao anatin'ny fizahatoetra zay tonga fakapana azy, resy ao anatin'ny fakapana. Alahoery avako malala Jesosy banjino amin'ny finoan'Andriamanitra, ary ny fitaovana hoentinao miatrika izany de ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy zay efa nanavotra anao. Ivavakisika tompo soranao raha nohony amin'ny tantaran'ny fizahatoetra ny Abrahama zay tsy afa fantantaran'ny fiainanay ny andavanandronay. Avelanao zana toetra zay fa ny antony reny amafy ny finoanay. Ny fizahatoetra mamafy ny fahatokinay, mampamafy ny fitiavanay ianao. Sotra tompo fa Jesosy zanakao nefa nataonao sorona amonjy anay. Ataovy hitanay izy tompo, ataovy tsapanay fa eo akaikinay izy, ao anatin'ny fizahatoetra lalovanay, eo akilanay izy. Voasaringotry ny hazo hanavotra anay, ataovy hitanay ny fitiavanao ao anatin'izay zavatsarotra avelanao lalovanay, ao anatin'ny zava-manahirana avelanao lalovanay. Ataovy hitanay ilay zanakao ilay mamonjy anay amin'ny fahafatesana. Mety ezamangy anay tompo, ao reno ny finoanay, tazony ny fitiavanao anay, aharitra tahaka ny fitiavany Abrahama anao Andriamanitra, raha izanaka fanamazana. Amen.